salama daholo tsika rehetra tompoko raha momba ny besa no resana dia i besa zany aminay dia anisan'ny tsangam-bato ny hira malagasy ary ny hirany dia anisan'ny taizanay fony mbola kely izahay tamin'ny alalan'ireny diska navoakan'ireny zany taorin'izay moa zany zany hoe taty aroindrina dia nifandray izay sy besa ary mbola nitoy zany karazana hoe fampianaranay zany teo amin'ny sehatra ny fandrafetana ny tononkira ohatra sy ny fandrafetana ihany koa ny melodia ao anatin'ny hira dia tamin'izany taona zany manodidina teo amin'ny taona 10 taona zany no nanomboan'ny tena mba fifanerezana tamin'ny besa zany tamin'izay ihany koa zany ny nanomezany alalana ahy ny hiran'le hira hoe romi akoatra ny nampirany azy ny sokany mandreny zorambandimo zany dia vao mainka anytoy teny foana moa zany ny fiarahana sy ny fiarah-miasa dia nisy ihany koa moa zany ny album maray misy zany nampanaovany zareo anako dia le hoe Jakatina chante besa zany vonatra lehibe eo ahy misy zany nanatanteraka an'izay rakihira izay ary ankehitriny dia mbola voninahitra ho ahy misy koa no andray anjara amin'ny ojobily fankalazana ny 20 taona ny besa io dia ho avy eo zakay zay raha teo hoe eto koa zany dia manasa antsika rehetra mba hiara anotrana an'izany jobiliny besa zany besa silola dia miraha sosa ahy dia anizy mivady any besa silola ihany koa ny tenanay akoatra ny jobily dia mbola miraso foana mbola hiaraka maharitra amintsika malagasy izany andrarezina sy tsangam-baton'ny mozika malagasy zany dia mametraka mandram-piona vetivety amin'ny fotoana fankalazana io mba any daholosika tsara tompoko. Avez-vous une bonne idée pour commencer la nouvelle année? J'ai une très belle suggestion à vous faire. Un événement aura lieu le samedi 14 janvier. Ce n'est pas juste un simple événement, mais c'est exceptionnel. C'est insolite. Oh oui, le jubilé de Bes et Lol. 52 ans Niti Avokono. On ne se lasse pas d'écouter leurs chansons. C'est pour toute la génération. La raison que Association d'Era France et la Miss Diaspora Malagas officielle 2023 participent en profitant de vendre des produits intéressants afin de préparer le jubilé de 5e année en construisant une maison de refuge et polyvalente pour les enfants de Ankan Fanatenana Manazar. Je vous donne rendez-vous aux Pyramides par Marly le 14 janvier pour passer de bons moments ensemble. De très belles fêtes en perspective et toutes les informations seront communiquées sur le site Facebook de la RNS. À bientôt, votre Miss Diaspora France 2023. Miaravatsika rehetra natratra ny krismasy ao am'roapolo sy roa arivo ary mirary koa ny ratratratsika rehetra indray ny taona vaovao zay tsy hoe teo am'roapolo sy roa arivo dia mirary soa atsika menakavy dia elahelitsika tsy niona dia mandratena niona aminareo amin'ny 4 janoary ilanitsika igalontsika 3 io ary efa nisy tapakila noman'ny mpikarakara tamin'le fifaninanana efa natao dia mahafaly anay ny manolotra zany ho anareo zay nahazo tamin'izany kilalao zany dia mandram-piona dia mirary soa indrindra